Eo amin'ny vaovao mahakasika indrindra kosa indray ny fitsarana sy ny fiara-miasan'ny fitsarana malagasy sy ny fitsarana vahiny dia anamafy ny fifanaraha-piara-miasa amin'ny la Frantsa i Madagasikara eo amin'ny lafin'ny fanenjehana ny eloka arabola. Izany votoaton'ny fionana teo amin'ny ministry ny fitsarana sy ny mpampanololalana avy any Frantsa ary ihany koa ny teknisianina eo miady amin'ny kolikoly avy any Frantsa. Fanatsarana ny fitsarana sy ny fanenjehana ny eloka arabola ary koa ny fanamafisana ny ady amin'ny kolikoly. Io no nisongadina tao anatin'ny fionan'ny mpitahiry ny fitomboka sepanjakana sady ministry ny fitsarana Ramatoa Noeline Ramanantenasoa sy ny mpampanololalana frantsay Ramatoa Eliane Houlette sy ny lehibe ny sampana raha amin'ny ady amin'ny kolikoly frantsay Ramatoa Simeoni Xavier. Tafiditra indrindra ao anatin'ny fiara-miasa eo amin'ny gouvernemanta frantsay sy ny gouvernemanta malagasy izao hetsika izao. Olonareo zany no atao hoe expert amin'ny zavatra io dia ampiofana ny mpitsara malagasy mandritra ny 2 andro izay atao eny Ambohibao. Ka ny lohateny moa zany dia hoe les techniques de lutte contre la corruption et les infractions assimilées. Izay fombafomba paikady atao zany entina hiady amin'ny kolikoly sy ny sahala amin'izany ary amin'izay zany fijerenany hoe fitsirihana sy ny fanenjehana ary koa ny fanasaziana izany asa kolikoly izany. Nandritra ny fionany tamin'ny mpanao gazety ihany koa dia nitondra fanazavana momba ny fitokonana ataon'ireo mpirakitra raha mitoy ny famidiniana rehefa nisy ny fanatanterahana ireo fangatana sasatsasany izay notakin'ny syndicat. Ny fionana dia nisy foana tsy tapaka ary efa hatramin'ny ela no nisy foana ny fionana miara-mikondoa ary mifanaika hoe zao ny atao ary zao no atao. Ary ao atao aorian'ny fionana farany nisy teo aminay dia efa nisy ny zavatra naroso fangatahana natao mba hanokafana poste budgétaire isin'ny fifaninanana hiditra greffier en chef satria anisan'ny nangatahana zareo zay hoe tsy misy tsony zao ny fanadinana hiditra greffier en chef mangataka izay mba izy zay dia efa natao izay fangatahana an'izay poste budgétaire zay nakambana amin'ny rehetra fa tsy izay ihany fa ao koa ny magistrat ao ny mpandraharan'ny fonja. Raha mpitsotolakandro no tanterahana eny anivon'ny Bramalio tena amin'ny sahanan'ny kolikoly eny Ambobao ny fanombohan'ny fampifanana ireo tompon'andraikitra malagasy isan-tsokajiny amin'ny ady amin'ny kolikoly.